Dia ho toezatsika avy hatrany ara mony vaovao misedra olana ankehitriny ny Akany Fitahiana ireo zaza sahirana etsy Ankorondrano dia ny Akany Fitahiana izany. Eo amin'ny fanampiana no isan'ny olana ireo mpanabe eny an-toerana no ny tsy fisiany izay fanampiana izay. Tatitra tsiraiky ohatrany amin'ny sariny mamy rasoana ivo. Miantefany amin'ny Akany Fitahiana ireo zaza sahirana ihany koa ankehitriny ny krizy raha nambaran'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireny toeram-panabeazana ireny satria mitsahatra ny fanampiana izay omen'ireo fikambanana vahiny efa mpanome izany fanampiana izany hatr'izay. Raha ho an'ny Akany Fitahiana Ankorondrano ohatra dia ny fanampiana avy amin'ny nutrimady sy ny greta ohatra no efa nitsahatra tanteraka. Ny tena olana ralovan'ny centre lehibe indrindra aloha zany amin'izao ankehitriny izao dia tsinona feo amin'ny sakafo, soutien alimentaire ho an'ireo ankizy. Indrindrandrindra noho ny zavatra lalovana eto amin'ny firenena dia anisany mitefa tanteraka aty amin'ny centre izay misy anay moa zany ny resaka tsy fampiana fanampiana-tsakafo. Indrindrindra ato amin'ny centre moa dia ankoatry ny éducation na ny fampianarana an'ireo ankizy dia misy ihany koa ny soutien alimentaire izay atao an'ireo ankizy ireo. Atsito aloha dia ny fepetra anisany raisinay ato amin'ny centre dia manao antsoavo an'ireo mpiara-miasa na eto an-tanindrazana na avy any ivelany na ihany koa miezaka mampafantatra ny toerana misy amin'ny centre sy ny toerana misy an'ireo ankizy ireo amin'ny ankapobeny ary miezaka mampafantatra amin'ny tsirairay avy hoe zao ny zavatra mitsanga dia miezaka mitady fomba ihany koa amin'izay famahana ny olana tsirairay. Misy 5 ankehitriny ireo Akany Fitahiana manerana ny nosy ary saika misedra io olana amin'ny tsy fahampiana io avokoa izy ireo. Raha ny eto Ankorondrano manokana dia mitarika ny fitsoanan-daharana eo amin'ireo ankizy sahirana beazina eny an-toerana ny tsy fahampian'ny sakafo izay atolotry ny akany. Misy 5 ireo ankizy beazina eny an-toerana ary lasa 5 izy ireo amin'izao ny tonga mianatra. Manao antsoava araka izany tompon'andraikitra eny anivon'ny Akany Fitahiana mba hisian'ny fanampiana ho azy ireo.